Ifarana ny fepitona rovolana natokana nanovana fanaitanana ho an'ny vahoakana Antananarivo momba ny fanajana ireo lalàna mifeny fisotrotoka ny foana sigara ary ny fanaovana maloto akalamanjana. Aorina an'izay dia hiatra amin'ireo mini mandika ny lalàna ny sazy araka izao tatombavao izao. Ifarana afaka roa herinandro ny fepitona rovolana napetraky ny komuna Antananarivo renivohitra anaovana fanaitanana ny sarambabem-bahoaka mahakasika ny lalàna mifeny toeram-pisotroana zava-pisotro misy alikaola sy ny lalàna mifeny fifohana sigara. Aoriana fepitona io iroso amin'ny fandraisana andraikitra ny komuna ary efara amin'ny fanasaziana ireo mandika ny lalàna izany. Tsy azo atao ny mifoka sigara any amin'ny toerana mavory olona rehetrarehetra na toerana mihipika io na toerana mavory zany toeram-piasana rehetrarehetra. Dia tsy azo atao koa ny mampividy sigara sy mampifatotra sigara ny ankizy latsaka amin'ny 20 taona. Zay aloha zany tsy hoe ny komuna urbaine no manao azy lalàna fa zay lalàna efa iraisany Madagasikara zay ny angavan'ny convention cadre de l'OMS zay nisonefa Madagasikara tamin'ny taona 2004. Dia torak'izay koa ny alcool. Ny alcool ray zany dia misy lalàna maromaro zany zay efa ampiarina eto amin'ny komuna urbaine lalàna efa misy eto Madagasikara izy io dia ny hoe ny tsy azo atao ny mitondra ankizy moins de 18 ans anaty bara. Torak'izay koa ny manome toka na alcool ny ankizy latsaka amin'ny 20 taona sy indrindrindra fa hoe mamamo azy. Dia torak'izay koa ny hoe arak'ilay didim-pitondrana nivoaka ny komuna urbaine tamin'ny taona 2024 zany mitondra ny lalina 10 sy arivo izay milaza fa tsy azo atao mihitsy ny misotro toka ny mivarotra toka eny amin'ny toerana kalamanjana, zaridaina, tontolo-bato, lalakely, lalambe sy ny toerana izay mahavorovoro olona. Mahakasika ireo karaoke manokana nambaran'ny tompony andraikitra anivon'ny komuna fa tokony anaja ny fahazon-dalana misy ampelantanany ny tompony ireny karaoke ireny. Ny karaoke tsy izy miteny mihitsy akatony ny karaoke fa raha karaoke nataonao zany dia mijanatra amin'ny karaoke nazaonao alàna ianao mampihira ny olona rehetra. Fa raha vao miditra kosa ianao makany amin'ny hoe asina maison de passe ao aminao ao asina fivarotatao aminao dia efa fitsipika vao hafa indray zany zavatra zay no arahanao ka dia taninao zany anao fangatahana. Anaraka an'izay lalàna zay dia mipetraka hoe manomboka eo zany ny karaoke anao dia tsy izy mineur mahazo miditra ao raha mivarotoka ianao. Torak'izay koa raha anao efitrano fandriam vahiny ianao dia lalàna hafa ihany koa no mifehy zavatra dia entanina zany tsy raha hoe anaraka an'izay lalàna dia io resaka karaoke io koa zany dia miteraka resaka be mihitsy any olona. Araha ny komuna Masoko ihany koa ny fiparitana vokatra misy zava-mahadomelina izay efa mivoatra berana eto Antananarivo ny jerena. Raha zava-mahadomelina toy ny rongony ny fampiasan'ireo miankina amin'izany teo aloha, ankehitriny kosa dia misy indray ny zava-mahadomelina ahodina ho lasa menaka ary io ihany koa raha zava-mahadomelina minendrika ny fanafody na irony antsoina hoe ecstasy irony. Anampitsahivon'ny komuna ihany koa moa ireo sazy miatra amin'ireo olona manao maloto eny ankalamanjana sy eny amin'ireo toerana ivelany fotodrafitrasa natokana ho amin'izany.